fahasoavana izy androany. Alleluia. Izy niteto ankeo maraina atsangany hoe tana zay mba teto ankeo maraina. Sorany tombo fa dia mahazo tombony nareo raha teto ankeo andray anjara rondray ataovy amena. Raha nisy zavatra tsy tena azonao ankeo dia iamafy ny azahoanao azy ary raha tsy teto ianao ankeo izy tsy teto ankeo maraina atsangany ny tanana andray lesona lehibe ianao. Omalitsika nianatra ny ohabolana toko fadimy fa zao atoandro tsika hianatra ny ohabolana toko fahenina. Tenin'Andriamanitra mafinaritra be ary amin'ny rapitsotsika dia ny ohabolana toko fafitondray no raisitsika rapitso mety sa tsy mety zay. Ohabolana toko fahenina andininy voalohany no ovakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny lohateny: ny tsy mahamety ny miantokolona. Ahoana ozy? Sy ny akamona, sy ninona hoe? Sy ny fitaka, ny avonavina ary ny zavatra fitoloha izay halan'i Jehova. Andininy voalohany: anaka, raha niantoka ny namanao ianao ary nandray tanana iantoka ny hafa, ahoana hony? Raha nanina hony ianao? Raha niantoka an'iza hoe namanao ary nandray tanana iantoka an'indry zay ozy izy ny hafa, ka voafandriky ny teny naloko ny vavanao ianao ka naninona hony? Ary voasingotry ny teny naloko ny vavanao. Avy arenikely izay hoe dia tohizako amin'izay dia izao no ataovy anaka ka afao ny tenanao satria efa mbeo an-tanany namanao ianao. Andeha mihoaka mifona mafy amin'ny namanao. Dana hono maninona? Tsy maninona amin'ny namanao. Ary aza vela atory akory ny masonao, ary aza vela ilondolondo ny ody masonao. Afao ny tenanao toy ny gazela. Atao inona ny tenanao hoe? Miala amin'izay mahazo azy ary toy ny vorokely miala amin'ny tanany mpamandrika. Mandehana any amin'ny vitsika ary ilay malaina, dinio ny fanaony ka mba endre. Ahoana indray ozy izy? Ry iza hony? Iza malaina zany olona manino zany? Ka dinio ny fanaony ka mba endre. Tsy manana komandy ireny, tsy manana mpifena mpanapaka, nefa mamory ny haniny raha fahavaratra izy, ary manangona ny fihinany amin'ny fararano. Mandra-paoviana ny mbola andriany ianao, ry ilay malaina. Raoviana no ifo amin'ny torimaso ianao. Mbola toro kely ihany, mbola horenoka kely ihany, ary mbola hanotanana kely atory, na dia ho tonga toy ny lehilahy mimona amely ny alahelinao, ary ny fantranao ho toy ny jiolahy. Ary ninona anao ny? Ho toy ny ninona? Jiolahy. Ataovy aleloia mafy be. Nambarako teto ankeo maraina fa maro amin'ny zanak'Andriamanitra no misy fanambinana. Ary hitako amin'ny pozinao fa ianao le karazan'olona misy fahasoavana sy misy fanambinana. Indrindrandrindra rehefa no delivreny ianao, rehefa tena nanolo tena ho an'i Jesosy ianao, dia ny mahafinaritra ry havana tsy ny devoly fotsiny miala rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao, tsy ny demony fotsiny miala, fa niaraka tamin'izay koa ny fahantrana, niaraka tamin'izay ny trosy, niaraka tamin'izay ny blocage. Ary raha sanatria mbola misy an'izany ianao blocage, fahantrana, famosaviana, rehefa mirava amin'ny fotoana mijanona eo fa hametra tanana eo fa ny Andriamanitsika ato ry havana, maro zay olona hitako efa nentina mambavaka izay, fa tsy maintsy afaka ny fahantrana, afaka io ozina io, afaka ireny famosaviana sy blocage, afaka ireny vola mafana ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy ho afaka tanteraka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Indrindra
Maro aminareo no manao an'ireny le toe fiaraha-miasa. Tamin'ny heritaona zao teny amin'ny coliseum tamin'ny ty taona ty misy amin'ireny le fiaraha-miasa fananganantsika fiangonana ireny. Ary dia maro no mijoro vavolombelona hoe pastera taorianan'ireny fiaraha-miasa sakrifisy nataona ireny reny fafolo-karena ireny izay manao fanaty ireny pastera mahatsiaro fanambinana mahatsiaro mihitsy hoe misokatra ny lalana mahatsiaro zay hoe tahian'Andriamanitra iza mahatsiaro an'izany mihitsy hoe misy fanambinana rehefa aleloia. Fa inona ny zavatra misy tsy ny fanambinana ny olana, tsy ilay fahasoavana ny olana, tsy ilay fitahiana ny olana, fa ny olana raha vao tsy mahalala ny fandrika sy ny lavaka ianao dia tahiny ianao androany, fa raha pitsinao latsaka ao anatinina indray lavaka. Noho izany tsy le mivavaka fotsiny hoe tahio a Jesosy ambino a omeo fitahiana sokafo ny lalako, tsy izay fotsiny fa mila mahiratra ny sainao ny fonao mahatakatra ianao manao hoe sao dia misy lavaka eo Oloko. Ka ianao avy tahiana iny raha vao tsy malalana ny tokony alea dia milatsaka ao anatiny lavaka, ary raha vao milatsaka ao ianao votsitra daholo indray ny fitahiana rehetra. Raha vao milatsaka ao ianao very daholo indray ny fahasoavana rehetra. Ka ity fampianarana momba ny fahiran-tatsaina ity dia tsy fomba azahoana ny fitahian'Andriamanitra, tsy le hoe fomba azahoana fahasoavana fotsiny, fa hiaro ny lalanao mba hahatonga anao tsy hilatsaka any anaty fandrika. Aleloia. Anisan'ny fandrika ny resako androany maraina zay ho resako androany atoandro dia ny fiantohana olona. Inona hoe azafady? Ozy izy ny ten'Andriamanitra eto hoe anaka raha niantoka ny namanao ianao eo amin'ny andininy voalohany naninao ni ary nandray tanana hiantoka ny hafa ka voafandriky ny tenina loka ny vavanao ianao ka voafandriky ninao ni zany hoe ny vavanao zany nanome toky niantoka olona sady voasingotsy ny tenina loko ny vavanao tena voasaringotra mihitsy ianao anatin'ny zavatra ny teneninao. Dia izao no ataovy anaka afaony tenanao, ataovy aleloia. Ahoana ozy izy iny? Riavana malala. Misy zavatra tokony ho fantatrao amin'ny fiainana, fa ny fiainana tsy vola fotsiny, ny fiainana tsy hotsenanao io fotsiny, ny fiainana tsy nikaramanao isam-bolana, ny fiainana tsy diploma, fa ny fiainana ara-panahy. Ary misy karazana olona alefa ny devolany apotika anao eo amin'ny tokantranonao. Misy karazana olona alefa ny satana ibloky ny fiainanao ao amin'ny asanao. Misy fotoana ohatra eno tsara nitahian'Andriamanitra nareo mivady na tsy aro nareo hoe tena tsy amina nipotsika ny tompo izay dia nahavita trano. Misy volany amin'ny banky nisokatra ny tsena anankidimy eraka taninarivo na azo tomobile firy dia izao ny ao an-tsainareo enti ny fihetsem-po. Alora angamba atsona ry zanak' dadatoa hipetraka aty amintsika fa mahantra kely ry zareo any. Le zanany menada reny ndray le 17 taona ndray le 24 taona andora anga ampianarana aty a. Ny zanak' dadatoa anao nefa ny ry dadatoa manompo sampy, ry dadatoa tsy mivavaka, ry dadatoa miaina amina fiainana maloto, ry dadatoa tsy miraran'Andriamanitra. Ianareo mivady nefa ny iza ny nahatonga anareo ny tahian'Andriamanitra? Andriamanitra nahatonga anareo ny tahian'Andriamanitra, Jesosy. Ataovy amen. Nafaranareo le zanak'olona avy any. Eto aty dadatoa izy menada ho tezainay aty izy mianatra sao dia mba ho tafity. Miantoka olona ny anaran'izany. Ina hoe ny anaran'izany? Tonga eo le zanany menada avy any ambanivohitra, tsy te halala zay fivavahany zany. Tonga eo izy menao telefona satria izy ianao mba mianara telefona maraina mandraparivony andro izy varina amin'ny Facebook. Tonga eo izy miaraka amin'le ody gasy kely nomeny dadany avy any
Ary tonga eo izy, ianao mitona azy ivavaka rehefa sabotsy, hitona azy ivavaka. Dia zao ny teny amin'izy zareo, indroa fotsiny izy nanaraka anao nandeha ivavaka, dia zao ny teny, lava be loatra ary ny fara, lava be loatra ilay fivavahanareo, aloha zay hijanona tao trano. Manomboka eo miomany ianao. Fa lasa niompy demony kely ianao. Lasa tafiditra ao anatin'ny tokantranonao ny hery-maizina. Ianao ny vavaka nangataka amin'ny fitahian'ny tompo, ny fanambinana, fahasoavana, nefa ny nanomboka niantoka demony kely avy any ambanivohitra. Olona tsy nety mivavaka. Ary manomboka eo anao mahito nareo mivady, fa manomboka misy zavatra tsy mandeha, atram'izay nidiran'izy mianadahatao, dia manomboka manofo ratsy ianao amin'ny alina. Atraminy nidiran'izy mianadahatao, manomboka ohatrany misy zavatra potipotika zany ao atranao, ohatrany misy vola very, atram'izay nidirany tao, manomboka misy zavatra ohatrany tsy dia milamina ny fiaina tokantranonareo mivady, bloqué ny asa, bloqué ny arisy raha lasa anabavy. Zany ny atao hoe miantoka olona. Rehefa nitahin'ny tompo ianao, dia ny fitahian'Andriamanitra io dia avy amin'Andriamanitra. Teneny eo nilanao hoe avy amin'Andriamanitra hoe. Alleluia. Avy amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia sarom-piaro amin'ny fahasoavana izay omeny ianao. Ka raha avy ianao entiny fihetsepo, dia ozy izy ianao hoe andeha zarazaraiko amin'ny havako, zarazaraiko arisy zarazaraiko arisy ty. Raha lasa anabavy, miteraka blocage, miteraka sakana, miteraka ozona. Ilainy ianao manampy ny fianakavianao, tsy olana le manampy fianakaviana, fa ny miantoka olona. Toy izy ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha niantoka ny namanao ianao na nandray tanana hiantoka ny hafa, dia izao ataovy izay ahafahanao. Ndraindray ianao malahelo andry dadatoa, ndraindray ianao malahelo andry nenitoa. Olona tsy mivavaka avy any izy, ary tsy miraran'Andriamanitra, araka ny teniko teo hoe mety manompo sampy izy. Dia ozy izy ianao, andao ohatra izy dadatoa mba hipetraka any aminay, malahelo anareo satria mampalahelo, fa misy efitrano atananao malalaka, aleo nareo mba mipetraka any. Any 67 dia ny ianao dadatoa any ambony any, na dadafara ary mipetraka, dia mba eo dadafara nefa miaraka amin'ny taiparaky eraky ny trano. Le tranonao io ny tokanana miaraka amin'ny Jesosy, misy fanatrian'Andriamanitra, misy herin'Andriamanitra, ataovy alleluia. Io tranonao io tamin'ny tokanana, tsisy giarany niditra, tsisy laberany tsofoka, tsisy tokany niditra, fa nanomboka teo ianao miaraka amin'ny dadatoa be paraky sy miaraka amin'ny godoloka. Raha lasa anabavy, miala amin'ny fanatrian'Andriamanitra sa tsy miala? Miala amin'ny fanatrian'Andriamanitra. Ary ao arinan'io ianao dia atsapa fa misy zavatra manomboka tsy mandeha ao, misy zavatra manomboka tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ao. Manomboka ianao ianao mahatsapa, ohatra ny lasa manofinofo ratsy zany amin'ny alina. Fa maninona ny lasa manofinofo ratsy? Maninona ny ohatra misy accident mitady hitsanga foana? Raha lasa anabavy, nisy demony kely nompianao ao, nisy asana devoly, nisy hery-maizina. Zany mahatonga n'le hoe nisy fotoana nety ny fiainanao 5 volana, atraminy nanomponao ny tompo, ianao miara-miasa ny tompo, mety ny fiainana heritaona sy tapana. Fa vao nisy olona nitazoninao tao, niaraka ny aina taminao tao, dia nanomboka ohatra misy zavatra tsy mandeha zany na nitsena, misy zavatra bloqué any ambadimbadika any, faratra ao ve ny antony? Misy olona ao izay niantoanao, nefa io olona io dia tsy olona mitondra fitahiana, fa mitondra inona azafady? Mitondra ozy. Fantatra ao ve ny tantaran'i Jona? Iza malala ny tantaran'i Jona? I Jona dia izao, ny rahan'Andriamanitra Jona andeha toriteny any Ninive. Ozy izy Andriamanitra mantsy an'i Jona hoe andany ianao mitoriteny any Ninive, toreo amin'ireo olo reo, fa afaka 70 andro ho aringana izy, raha tsy mibebaka izy dia ho aringana izy afaka 70 andro. Dia ozy izy Jona, za tsy handeha. Ahoana ozy izy Jona? Za tsy handeha. No lavon'ny Jona lay antson'Andriamanitra, no lavon'ny Jona lay iraka nampanaovan'Andriamanitra azy, no lavon'ny Jona. Za tsy handeha ozy izy Jona. Dia inona nataon'ny Jona rehefa tsy nandeha izy? Nandeha naninona? Nandositra. Nandositra anakaiza?
any Tarsisy. Aleko mandeha mandositra hozy izy tena iala fa zatsy hoaniko za vonon'ny olona any ahoana nitoriko teny amin'ny olona mpanotoreo andeha iala dia naninony Jona nandeha niala Jona lasa nandositra dia nandeha sambo nandeha inona hoe zavady izy nandeha sambo iny jerenao tsara miaraka amin'ny fahasoavana sa miaraka amina oziny miaraka amin'ny fahasoavana sa miaraka amina oziny nandositra ny antson'Andriamanitra dia niaraka amina oziny nitsofoka tao anaty sambo nandeha ny sambo eny ampovoan'ny ranomasina inona no nitranga tao anatin'ny sambo rehefa niaraka tamin'ny olona misy oziny naninona le sambo ny sambo aravoara tonga ninona tafio-drivotra tonga ny tempête tonga nisotisoty ilay sambo anontany anao hoe problème na toetrandro ve io problème na motera na sambo ve na tonga azananao zay problème na rivotra ve problème na le pilote ve na le matilo ve fa nisy inona tafiditra tao nisy lehilahy anankiray nitondra ozina nisy lehilahy anankiray tao nitondra ozina ianao eto ny fihetsepo malahelo ny havanao malahelo an'le kamboty ary mafa ina moa ny olana malahelo an'le kamboty fa nampalahelo an'le kamboty dia zao ianao manakatao ianao manakoanina ianao manana million ianao manana tomobile mandeha mitady an'Andriamanitra fa izy kamboty mahantra tsy mandeha maninona tsy mandeha mivavaka tsy mandeha mitady ny tompo gagy ianao fa hatramin'ny idirany tao misambo aravoara ny sambo kely sambo aravoara amin'ny fiainanao fa maninona rozy izy ianao dia ozy izy ianao hoe le volantsika aman'olona tsy le volanao aman'olona io ozy izy ianao hoe le vidinetana niakatra tsy vidinetana niakatra io ozy izy ianao manao hoe fa inona rano mahatonga an'le fiainatsika ohatranna fa sao dia le gardien io tsy mihitsy mangalatra tsy problème gardien io ozy izy ianao hoe fa ahoana mihitsy arano mahatonga ny zavatra rehetrarehetra mikatso le politika ve tsy politika io fa nisy olona tao Jona iza hoe azafady ary raha mbola ao Jona dia misambo aravoara ny sambonao hivavaka androany hiala ao tokantranonao ane Jona hiala ao ane Jona hiala ao ane Jona ataovy aleluia aleluia zavadoza tompoko zavadoza ny miantoka olona tsy mivavaka tenenao zay ny eo anilanao zavadoza ny miantoka olona tsy mivavaka zavadoza ny miantoka olona tsy mivavaka zany no hitandremana mafy zatsy ny baiboly tsy miteny hoe aza manampy olona za lazaiko anareo fa za manampy olona fa za tsy miantoka olona ataovy aleluia mafy zany misy fotoana ny fianakaviako mangataka vola ty amiko mba mangataka fanampiana kely re dadoa Pasteur Hery Tiana mba vonjeo kely so dia zao foana ny teniko amin'ireo olona ireny aleo fandefasako raha manana aleluia dia raha manana dia manampy ny havako ako izy andray moa no ampiko ny havan'ny hafa aza ampiko ny havako indray ve ntsy ampiko ataovy amaininy zany manampy ary za miantso anao ampio ny havanao ataovy amaininy ampio zay aza ampiana fa za ndray tsy miantoka ny havako hoe tongava ty antranoko aty fa efa mba metimety zao ny fiainako dia za mamelona anareo aty azafady tsy manao an'izany aleluia tsy fantatrao misy karazana olona ngery havana ohatra hoe ary zany ny tandremana raha manana tomobile ianao manana inona hoe zavady azo tomobile ny rariko ny fiangonana azo fiara daholo amin'ny anaran'i Jesosy ho tahin'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy fa raha azo ianao dia zao tsy zay sofera hitanao dia mety tsy zay sofera hitanao dia mety ianao zany aza manontany olona mahay misofera firy-taona nitondranao tomobile dia miteny olona efa 12 taona haiko daholo ny karazana tomobile haiko daholo zao fa mila mitandrina ianao fa misy amin'ireny sofera ireny misy ozona ny tanany ka zay volant raisiny tonga dia simba ny tomobile ny sasany misy ozona ny tongony ka zay frein hitsahany na accélérateur hitsahany simba ny motera
misy karazana olona misy ozona izay tsy te halala fivavahana. Za tena miteny anareo rehefa aka chauffeur dia ny ara-panahiny aloha jerena tena manompo an'Andriamanitra ve tena mivavaka fa grave ngery havana ny hoe ianao ato mandeha mivavaka ny chauffeur anao anaty tomobile mipetraka ary misy an'ireny chauffeur reny tsy tia fivavahana fa izy manompo sampy manina hoe zavady dia ny tomobilinao asisiany zavatra any ambany ary tsy fantatra ho akory anasisiany zavatra ao anaty tomobilinao izy no mifokasy giara sy misoritoka le tomobilina masina zay nisy rangaha zay tena efa za moa niteny tamin'itsy hoe tsy azo ifohana sy giara amin'ny fiarako. Alleluia. Fa mapiditra problème fa ny tomobilina masina ataovy alleluia mafy fa reny karazana olona reny ampidirinao dia hitondra olana ao anao. Izany no mahatonga misy fotoana ny tomobilinao maty motera foana amboarina tsy mety simba misy zavatra tsy mety misy zavatra any fantatrao misy manisika zavatra dia sasatra ianao no manamboatra azy misy heriny maizina. Izany no ijerena tsara ifidianana tsara averikany hoe ara-panalo jerena ataovy amen zany inona hoe azafady ara-panalo jerena jerevo tsara aloha ny ara-panalo aza maika fotsiny any amin'le hoe ity mahay misofera ty sady mekanisien ty zao fa misy an'ireny olona ireny misy ozona ny tanany ary raha vao tsy mivavaka io olona io dia mitondra problème. Mazava sa tsy mazava zany aza maiky antoka ny namanao aza maiky antoka ao anatin'ny tokantrano koa araky ny teneko taminao teo fa tena za tena efa nahita zavatra ohatry zay amin'ity zavatra resahako aminao ty endry kely daholo ny zanakao manina hoe zanakao azavady endry fa atram'izay nidiran'le fianakaviana nisy mpanampiniditra tao anatinareo tao tokantrano mpanampy tsy nety mivavaka nanomboka eo le zanakanao dia ohatra ny ampianarin'ireo zavatra hafa ampianarin'ny zavakafa dia mianatra miteny ratsy dia lasa ohatra ny malaindaina mivavaka hatramin'ny zanakao dia hatram'izay ny rahany amin'ireo cousin sy cousine any eo reo raha nampy an'ireo fianakavianao reo anao ka hanao vacances izy ao an-tranonao ka hanao vacances dia tsy maintsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra miaraka aminao mandeha mivavaka miaraka aminao ataovy amen. Fa raha ohatra izy hanao vacances ao ka tsy mety mivavaka andana mody any an-tanàna anareo hoe andana mody any satria mitondra fanahana ozo fanahana blocage. Mazava sa tsy mazava ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny 9:7 2 ka voafandriky ny tenina loko ny vavanao ianao sady voasarongotry ny tenina loko ny vavanao dia izao no ataovy anaka ka afao ny tenanao satria efa mby eo tanan'ny namanao ianao andeha mekohaka sy mifona mafy amin'ny namanao. Ery amin'ny 5 zany afao ny tenanao toy ny gazela atao inao ny tenanao azavady afao ataovy amen zany ino zo lazaiko zao mba tena kely akizy atsy azavady miala hono nareo zay sy pasteur hoe nareo tsy letsy amin'ny sisiny azavady miala hono nareo hitanareo rehefa amin'ny fiainana na mahita avocat tena mahay ary ianao ahoana hoe zavady na mahita général sy commissaire ihany koa mahita général sy commissaire ihany koa izay nanampy anao tamin'ny fiainana dia aza miresaka aman'olona hoe za mahalala olona mahavitan'io aza manome antoka aza miantoka olona
général le fantatra zay tonga de mavita io, misy tsara fantatra zay tonga de mahana io, le avokana zay tonga de milamina io, tena mahay zay avokana zay. Fa lazaiko anao tsy ara-baiboly zany. Teneniny onile anao tsy ara-baiboly zany. Zangy efa voafitaka zany. Ary tena faya. Ndray andro nisy namako zay PDS n'Antananarivo, PDS ny commune n'Antananarivo, prala zay mirala reo ary vonazo ny toerana io izy de zany natsony voalohany ivavaka ho azy tao amin'ny biraoany, nasiko fotoam-bavaka tao amin'ny biraoany, ataoko conseiller anao pasteur ozy izy. Alléluia. De zany no nivavaka ho azy tao, de mandray noty mihitsy izy amin'ny torohevitra zay nomeko azy tamin'izany aloha. Tatio arina moa ohatra ny sahirakirana izy de lasa tsy niona tsony zay mirala, lasa tsy tena nanome conseil azy. De se zavatra rehetrarehetra misy taratasy karakaraiko eo amin'ny commune, tonga de mamay baiko izy, ndana mba karakaro kely ny taratasy ny pasteur, tonga de alaminy tonga de mivoaka io. Ataovy alleluia. Ndray andro nisy anabavy zay manana olana tsena ataon'osy be ato le anabavy, tongin'ny olona ny tsenany. De andana ho ary esao amin'ny lehibe any tsena, de teneny izy hoe tena meo anany raro nefa ny tsenako ty fa nisy nidongo ny tsenako. Ndana teneno amin'ny lehibebe eo, efa tao a pasteur, efa zao hoe tenefa nataoko fa tena tsy momendry zareo mihitsy. Bon, natoko tena be mihitsy. Tonga de miresaka amin'ny PDS tsika ho alova resako izy, atsoko telefony izy, tonga de maka rendez-vous. Natsoko nga PDS. Misy olana kely zay ho mba te iona aminao fa iresaka aminao tsisy olana zany pasteur ozy izy, fa rapitso atoandro angamba no afaka, de rapitso maraina ozy izy. Raha afaka ianao rapitso maraina de tonga avy aty amin'ny biraoko tena alakely, fa aty andraisiko ianao de alamitsika zay tokony ho alamy maretraretra. Tena nanome toky an'le anabavy vitany io, milamy fa za mata ohatra ianao, fa io Andriamanitra io ry havana tena mariny baiboly io hoe aza miantoko aninona ozy izy namanao, aza miantoko aninona aza vady, aza miantoko any namanao, fa io fiainana io mivadika io. Misy zavatra tsy eritreretinao zany. Tena nanome toky azy hoe io tonga io de milamy, malamy PDS io rehefa tsy any rapitso any io ranabavy de milamy. Tonga tao amin'ny bron PDS zany araka amin'le anabavy tao milamy ereto. De nanontany secrétaire-ny, de ozy izy le secrétaire pasteur, tena tsy ao PDS fa lasa ny avoloa, natsony président ny avoloa izy. Mety raha taona ngamba izy pasteur mandray anao na ratolaka any, fa lasa any izy fa tsy haiko na mifiry miverina. Eny aroa fa alova raha taona ary amin'ny miverina de teneny izy nandalo te pasteur hoe fa le fotoananareo zany. Lasa anodina ka any an-trano, tonga tany an-trano aho na makimaky Facebook ngamba zay nandeha tamin'ny télé, zao ny voalaza tamin'ny télé, nametsa-piala amin'ny PDS. Tsy haiko na nalamy président izy na nametsa-piala. Raha lasy anabavy, tsisy olona azonao atokisany zany eto, ary tsisy azonao irery any. Andriamanitra irery any ny azonao irery any. Ataovy alleluia. Asa mba zatra miantoka olona, asa zatra miantoka olona hoe ianona ny tena mahay, misy avoka tena mahay, aningosanao io. Teneny ny onilanao, maningosanao io hoe efa nahita olona nigadra, inona ny nampigadra azy? Tsy nandray vola izy na ny ariary, nanina va zavady? Tsy nisoloko volan'olona izy na ny ariary, fa fantatra eo ny nampigadra azy. Niteny olona fotsiny izy hoe ary misy général matava voakan'io, raha vao tonga ao fotsiny eo de raisiny général, de tonga de mandoa 20 millions na tsy haiko na 25 millions na 4 millions de tafiditra zanakao, lasa miaramila, lasa polisy. Nanoro olona fotsiny izy hoe ary misy olona mavita ny taratasinao, kanefa le taratasy vita sa tsy vita. Nalefa an'le olona le vola, avy eo rehefa mena le vola tsita le inona izy ty,
tsy hitatsony le général tsy hita le lehibe ianao ny tratra farany ozy izy ny olona hoe zay tsy mahalala ninina fa ianao ny naninina ianao no mitondra ny tany amin'ny olona io ataovy aleloia aza ny miantoka olona tompoko dia raran'ny baiboly miantoka olona zany mahatonga atsika za moa amin'ny fiainana efa tena nahita leso ndray andro aho misy anabavy miaravavaka amintsika ato moa zany hoe mpanao visa tsy hoe mpanao visa izy fa mba mahita lalana amin'ny visa izy mahinona hoe zavady dia niteny amiko izy mpanao visa pasteur izy dia mba zay olona rehetrarehetra mba anina aloha mba tafavoaka daholo makany France misy lehilahy anankiray ozy izy ao zay manana fifandraisana risy dia rehefa ao amin'io lehilahy io izy dia tonga io dia io lehilahy io no mamoaka azy fa za ozy izy no mikarakaran'le izy fotsiny mifandray amin'le patron ko any andafy dia io lehilahy io no mandamina azy ihany dia lasa daholo ozy izy za moa efa manana visa raha teo dia za tsy niresaka taminy nisy anabavy tato amintsika tato hoe tokony andehany Allemagne na nyray tokony andehany France nyray dia tsy nentina azy visa mihitsy dia eniko le resaky le anabavy le malala visa fa zao ny teniko miantso ny rehefa nanontany ana le izy miravavy ireo le hoe mitady visa dia izao ny lazaiko taminy ato amintsika hoa misy mpiaravavaka amintsika ato hoe malala lehilahy zany izy mifandray ao amin'ny consul sany amin'ny manao visa tsy haiko aloha fa mitantara fotsiny izy hoe zay nalefany dia lasa fa zaho tsy miantoko ataovy aleloia za tsy miantoko aloha satria mbola tsy nanao aho ary tsy mbola hitako zay olona nalefany fa raha efa nahita olona nalefany aho dia miteny anareo efa nahita fa izy ho no mitantara fa za tsy miantoka fa azoko mena anareo fotsiny telefony dia nareo no miresaka dia miresaka amin'le olona mahalala le mamele visa fa zaho ateneriko tsy midy za aleloia raha lasianabavy tsy manaky afatotra mihitsy ataovy aleloia mafy zany aza manaky antoka olona amin'ny fiaina aza manaky ametok'olona za nafantatro zao ary manambola ka misy olona mangatabola amiko dia zao foana ny anoteniko aloha etsika mambavaka zany dia raha manana omeko fa za tsy mametok'olona zany hoe tsy maintsy vitako njary lasa maka ny toeran'Andriamanitra lasa manina hoe zavady maka ny toeran'Andriamanitra izy mahazo zany resaka resako zany ry havana ataovy aleloia ozy izy ny tenin'Andriamanitra raha voasaringotry ny lelanao sy ny vavanao ianao ataovy ny fomba ialanao ao ataovy ny fomba ialanao ao aza miantoka olona amin'ny fiainana dia mandringotra na ny ara-pananao na amin'ny fiainanao ny fiantohanao olona amen na satsy amen afaka manome olona ianao fa tantarao fotsiny hoe izao zavatra nisy tamin'ity olona ity hatreto dia izao zavatra nahitako azy hatreto aloha izy mbola nahavita fa nitoyany tsy fantara nahavita na tsy havita aleloia asandra teny tananao azafaty avere zao Jesosy arovy mba tsy ho voafandriky ao anatin'ny fiatohana olona arovy Jesosy mba tsy ho voafandriky miantoka ny fianakaviako arovy Jesosy amin'ny fiainako rehetrarehetra amen zany mahatonga an'le hoe misy fotoana ny fiainantsika metimety kely tena mitahian'Andriamanitra misokatra ny lalana fa le fitahian'Andriamanitra anao iny eo anoloana eo misy fandriky misy ina hoe eo anoloana misy fandriky ianao le miantokolona io dia latsaka ao anaty lavaka imbetsaka mihitsy any nahita olona ohatr' zany hoe
andolo ianao no maka volany amin'ny banky soratana amin'ny anaranao fa ho averintsika vetivety izy io dia andana fotsiny ianao aloha mba ianao soratana amin'ny anaranao dia mba tena fahapiako fa mba omeko kely amin'ny vola io ianao fa za ihany no mamerina azy izy nefa na iain'olona nanao azany na iaino ianao nisy olona nanao azany isan'andro moa za dia maheno an'izany eto an'izany foana pastera nasain'ny rahavaviko nindram-bola zao izy nanjavona pastera nasain'ny ray aman-dreniko nindram-bola mpiray-tapo amiko nasain'ny vatiko ny any sasany aravady mihitsy izy dia avy eo rehefa azony leranga le vola iny izy nitsita hoarovany Jesosy anenao hoarovany Jesosy any fahasoavana hoarovany Jesosy any fitahinao anao hoarovany Jesosy any tokatranonao Alleluia tandremo mampiditra olona ao an-trano miara-mipetraka sy etoanao ao nefa olona ianao mieritreritra hoe hitaiza azy nefa izy ny lasa mitaizanao amin'ny alalan'ny ody ratsy netiny avy any ambanivohitra dia ataony inona hoe ianao dia zany izy ka mety mivavaka ilainy ianao miantra olona iantrao ny avanao omezy azonao atao izy raha te hanampy azy kely ekôla azy ianao apio izy raha te amin'ny vola kely ianao vidana vary apio izy fa za miteny aza ampidirina ao an-trano ary hipetraka aminao raha olona tsy mivavaka raha mipanampy anao misy mpanampy anao ao amin'ny tranonao aiza hoe azafady ka tsy mety hivavaka andana ataovy mandeha mody satria ny tranonao misy mifanatrian'Andriamanitra ary matoa izy tsy mivavaka tsy tia fivavahana dia Andriamanitra miaraka aminy sa demony ka nahoana ny tranonao nidirana demony Alleluia papanay moa nisy fotoana tratran'izany nanafatra fianakaviana avy any ambanivohitra avy any amin'nisy azo fianakaviana avy any mba hianatra ty le zalahy kely 40 taona tonga ty le zalahy kely nala tsy resaka fivavahana tsy lamboti kely zay tsy ny raha fivavahana izy nalavainy ny volony tsy nety mivavaka izy papa biavy nandeha mivavaka tonga tao an-trano miaraka amin'ny vehivavy izy nefa mbola boay kely 70 taona dia ozy izy papa be fa ino zao taona zao fa izy vehivavy io ny olo tiako ozy izy tesy papa be tala mody nalefany nandenody raha vao olona tsy mivavaka dia hitondra olana ao anao mazava sa tsy mazava amen na eto amin'ny toko 9 eto amin'ny andininy 9 no amaranako azy amarana azy eo amin'ny fifakadiny eo sisa dia farana andrainty ny fampianarana ozy izy andininy 9 mandehana any amin'ny vitsika ry lay malaina mandehana any amin'ny vitsika izy ry zany hoe kamo lasy kamo vavy dinio ny fanaony ka mba endre tsy manana commande ireny na piché na panapaka nefa mamoro ny haniny raha fahavaratra izy ataovy alleluia mafy tsisy mpanjaka tsisy mpitarika tsisy mpanapaka nefany mibaiko ny tenany izy aninona amory inona azafady amory hanina raha fahavaratra ary manangana ny fihinany amin'ny fararano mandra-pahoviana ny mbola andry ihany ianao ry lay malaina raha oviana no ifo amin'ny toromasonao ianao mbola torokely ihany ve mbola reniko kely ihany ary mbola anotanana kely atory dia ho tonga toy ny lehilahy mimona mely ny alahelonao ary ny fantranao ho toy ny jiola halleluia teboka faharoa resako ny akamona teneny ny onilanao ny akamona ny akamona raha lasina bavy dia tena fahavalony ny fandrosoana ra-piainana mihitsy tsy misy olona kamo zany ka tafita amin'ny fiainana tsy misy olona kamo ka lasa olona ambony
tsy misy olona kamo ka hatsangan-javatra goavana ivavaka rehefa avy eo ary anao deliverance tsika hiala ao anatinao ny akamona sy ny fahalaina hiala amin'ny anara-mahery Jesosy ny akamona ny fitiava torimaso dia mampahantra velona. Misy karazan'olona tena hoe voafatotry ny torimaso tsoroko vavolombelona ny keo maraina fa za matory amin'ny alina raha be indrindra adiny 5 na adiny 9 matory eo amin'ny amin'ny 10 ao manomboka matory na amin'ny 9 sasany misy fotoana ary indraindray amin'ny 12 alina vao matory eo amin'ny amin'ny 10 ao na amin'ny 9 sasany vao mahita tory dia tafafo amin'ny 2 amin'ny 2 tsy maintsy tafafo matetika vavaka dia no any amin'ny 5 indray na amin'ny 7 sasany ihany vao mahita tory kely dia tsaroko raha vao matory kely iny amin'ny 5 iny na atsasakadiny ary dia tena hitako milamina. Alleluia. Ary matanjaka tsara omen'Andriamanitra hery tsara mazoto tsara. Fa misy karazan'olona matory adiny 10 dia mbola matory eny ambony bus dia mbola matory eo mpivarotana dia mbola matory aty am-piangonana dia matory foana ny androm-piainana. Raha tratran'izany ianao androany anafaka anao sy amery anao Andriamanitra ataovy alleluia mafy matory eo mpiainona tory tena izy dia mahita tory ozy izy ny tenin'Andriamanitra mandehana any amin'ny vitsika ry lay maninona ozy izy ry lay malaina dinio ny fanao ny kambay endre miangavy anao ary efa miraba amin'ny fotoana tranon'izy misy vitsika aza mandangy mba izy mba misy vitsika ihany any tanàna o dia misaky andangy andray ndana jerevo mivitsika rehefa mijery ny vitsika misy fotoana nandinika ny fiainam-bitsika ireo tompoko azafady tena mahafinaritra ny fiainam-bitsika manara-dalàny ireo maninona zao dia misy an'le atao hoe lalam-bitsika zay inona hoe zao dia rehefa iny ny lalana dia miala amin'iny zareo sa tsy miala tena hoe ty rangano lalantsika ty ny lalana masaka iny ny lalakizorana mivezivezy ary tsisy ny désordre zany tsisy manina izy ty mivoaka amin'ny lalana zany matoy zay mivoaka ny lalana dia mitady inona izay hanina mitady sakafo izy zay dia jerevo ny vitsika fa izy pseya maninao ny angezany fa rehefa jerenao izy mahazaka poto-mofo sa tsy mahazaka poto-mofo ngeza be iny mikiry izy ary ny vitsika manatsaina raha ohatra zao misy sakafo be mihitsy netiny avy any ampidiriny ao anatiny iny matetika lavaka misy fotoana io mety tsy omby ao anaty lavaka fa anontany anao amelany io raha tsy tafiditra ao sa tsy amelany tsy amelany io potipoteny izy menakavy io sasany manapotika any amin'ny lohany sasany manapotika an'le tandroko le kadradraka sasany fampiteny io fa tsy maintsy ampidiriny any nefa tsisy mikomandy. Misy fotoana mijery ny fiainam-bitsika dia rehefa tsy zakan'le anankiray izy dia maninona teneny hoe zay raha mba teneny momba nano e miantso namany dia io mahavariana itsika zao ohatra raha mibata zavatra mbola baikony ela amin'ny tanany ery ela amin'ny tanany ery ela amin'ny tanany ery fa vitsika ve misy mibaiko zany fa tongany any anaty lavaka isa tsy tongany nefa misy ndraiky folo lahy sa folo vavy reny tsy haiko na sa folo menada reny tsy hay misy masamy efa vitsika lasy vavy mo sa mitovy tovy misy masamy hafa ahoana ny alalana azy tsisy alalanao azy fa dia zao mafinaritra na misy anaky folo ary izy efa dia zao miara-mirona ary tsisy vitsika malaindainy zany tsy mbola nahita vitsika matory eo mpitoerana zany ianao sa efa nahita fa inona foana nataony vitsika vezivezy
fa amin'ny alina moa reny miasa sa tsy miasa miasa ihany izy amin'ny alina sa matory reny miasa foana izy tsisy matory zany reny inona ny mampahantra anao raha lasy anabavy anisan'ny mampahantra ny mahantra tompoko dia ny akamonana anana ny akamonana anatsika ianao rehefa kamitozy izy voalaza ny baiboly eto eo amin'ny 9:1 dia ho tonga toy ny lehilahy miomona amely ny alahelonao ary ny fahantranao ary nina hony ho toy ny anjiola ny akamona no anisan'ny manapotika fiainan'olona zao ny aho antorevitra omeko anareo ripino zanak'Andriamanitra rahalahy ranabavy ry tanora mianara zavatra be da be teneno ny oniranao mianara zavatra be da be hoe ianaro daholo zay zavatra azo ianarana na zavatra tsy hainao aza dia ho tahoinina azafady ianarana ny enahy anisan'ny olona tsy tiako indrindra eto ambonin'ny planeta tany dia le olona sainao manao zavatra ka miteny hoe tsy haiko tsy mahay anio reny olo reny matetika miefara mifahatrana fiaina ampanaovinao andrisy tsy haiko ry mama tsy haiko zany ry mama dada tsy haiko zany inona ihany ny hainao tsisy nininay ary raha mananjanaka ianao raha nabavy mingavy anao tezao ny zanakao na miliardera ary ianao na manana ny ampy ary ianao na manankarena ohatsy ny ahoana ary ianao aza tao fitaiza zanaka le hoe tsy mandray ravindena aza tao fitaiza zanaka le hoe tolora-potsiny fa mampididozana io zanakao io ianao anisan'ny hevi-diso ny ray aman-dreny anisan'ny hevitra diso ny ray aman-dreny dia ty hevitra ty ny andray ny zanako tsy avy-jaliako zany ka ny andray ny zanako zay tedaviny rehetra ilainy daholo zay rehetra ilainy nomeko azy ka mafy nazo anay taloha nijaly zay taloha tsy tiako hijaly ohatra anay ny zanako tonga dia omeko daholo ary ny azy zanako nanako telo raha mpiasana eo an-trano aloha izy ilamba aloha izy adana tena mamosavy ny zanakao ianao mamosavy satria fatatrao na tonga anao amin'ny toerana io mba metimety io satria anao nijaly taloha maninona hoe zavady ny jaly anao taloha dia nihetsiketsika marina sa tsy marina nataonao ry dia io ianao tafavoaka io fa manana hevi-diso ianao hoe zanako alao izy hipetraka fotsiny dia na ny mampirehitra afikasika aza tsy hainy dia sy tiatsika eto fa tsy hainy ininona io zanakao io rehefa zatra ny tolora-potsiny anapotika an'io zanakao io nenao azany ny any fiainako taloha nena ny enarako daholo tondra bisikileta ny enarako tondra moto ny enarako manasa vilia haiko mamono akoho haiko manala tovana akoho haiko tovy aleloia mivarotra akoho haiko varotra vary amin'nanana haiko manamboatra bafla haiko atovy aleloia tam'za taloha tamin'ny 2008-2009 tetsy amin'ny lycée technique an'Ampiefilo tetsy Ampiefilo teo amin'ny LTC saidiny izy io taony nanao fitoambavaka tamin'ny 2008-2009 aira 9 kely zay ny tomobiliko amin'ny 5 maraina lasa makasonao isotry entinao amin'ny fiaina eo amin'ny toerana io amin'ny LTC amin'ny 5 maraina tsisy manampy izany no mibata bafla apidiriko anaty tomobile izany no mibata ny ampli intelo miverina eo mitondra ny bafla ato amin'ny LTC Ampiefilo zany manampy manao ny installation tsy fantatry ny mpino mihitsy amin'ny sito ireo mivita lasa miverina miakanjo any an-trano tsy fantatry ny mpino hoe pastera no mibata an'ireo pastera nananona an'ireo zany ray no mitoriteny avy eo ataovy aleloia mafy ny enarako daholo ny elektrika ny enarako hatramin'ny manamboatra mayonnaise ianarako hatramin'ny mahandro foanina ataovy aleloia za isan'andro vao avy aty am-piangonana za mahandro ny haninay rehefa hariva ny andro rehefa tsisy rano za mandeha matsaka amin'ny tomobile fa za kosa aloha tsy eny an-dalana mivata bitao fa mba alefako amin'ny tomobile aleloia
tapitsaiko daholo ny zavatra rehetra. Zany no mahatonga antsika tsy tapidalaka le. Tany Tomasina tamin'ny 1998 tamin'izany mbola tsy misy fiangonana Vahao ny Oloko fa le hoe fiangonana andao ifanohana kely zay hoe anokatra ny fiangonana io tamin'izany tany 1998 fa tsy le 2003 le 2003 Vahao ny Oloko natsangana tany fa 98 efa nandalo tany. Nisy radio kely nentina izay tany émetteurana radio. Vao anangana an'le fiangonana tsisy mpino, tsisy mpivavaka. Ianao nefa mila maninona isan'andro, mihinan-kanina izy any amelinanao eo. Taty aoriana vao mba nisy mpino 20 fa zasy le Pasteur Hery kely zay tany dia inona ny atao rahalahy aho? Nomeny tompo tolotsaina. Inona ozy izy nareo ny mba haiko? Mitendry orgue, mitendry clavier. Nalefako tao amin'le radio kelinay. Fianarana mitendry clavier, fianarana mitendry clavier. Dia hay mitendry clavier vi ianao ry tanora. Alléluia. Zany efa amin'io tsy le mpitendry professionnel loatra an'le zalahy reto fa mahay kely an'le mba mananonanina kely le mba fa any amin'ny tany jamba manjaka ny tokamaso. Zany ray mahay mampianatra. Maninona hoe? Mahay mampianatra. Tonga avy any ny tanora ny mangetageta ty ay clavier. Alléluia. Tsy maky izy ka malalaka hoe le rangaty koa anna fa nandoy écolage. Oza hoe mety izany ho a Jesosy eto. Alléluia. Raha mbola tsy mandeha fiangonana, misy lalana sokafan'Andriamanitra ho anao foana. Fa ny zava-misy ianao ty torimaso, ty atory foana. Voavoko dia matory, nona matory. Ny fitorimaso mampandry. Misy karazana olona matsangana trano be, matsangana ny 30 taona makany Chine mivezivezy makany Dubai, 30 taona 20 taona manana tomobile firy milliardaire. Ny zanaky ny sasany na mampirehitra odimoka ary tsy hainy. Vao maka an'le odimoka dia tapaka. Manasa vilia tsy hay. Mampirehitra kitay menaka tsy hay, fiandrarana daholo ny tarehany rehetrarehetra. Ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Akamona, teneniny eo anilanao, akamona hoe. Zay na tonga ny Baiboly ny teny hoe mandehana ny vitsika riza ozy izy. Relay malay. Raha lasena bavy aza miandro olona mibaiko anao. Fa mivitsika tsy misy mpibaiko. Teneniny eo anilanao aza miandro olona mibaiko anao hoe. Fa mivitsika manahoana hoe azafady? Tsisy mpibaiko. Raha ty andeha lavitra, enaro daholo ny zavatra rehetra. Aza mba anisan'le olona hitanareo le mandositra manao zavatra. Za mahita karazana tanora raha vao misy zavatra mafimafy kely, ntanarangady ove dia faly ery izy le hoe maniraka olona. Ny rako le vendran-day iny ozy izy lasa nanao alizavy. Za tsy haiko, ianao ny tena vendrana. Satria ny olona manao an'io mitombo inona izy? Sakefa mitombo fahaizana, ianao miaty sy mainininy. Raha lasena bavy, fotoana iovany zao. Teneny eo anilanao fotoana iovany zao. Izy maray an'izany fampianarana zany azafady. Fotoana aninona hoe azafady? Iovany. Zany ny atao hoe fahendren'Andriamanitra. Misy fotoantsika tahian'Andriamanitra ambininy, fa zany rehetrarehetra zany ny atao hoe lavaka, fandriky. Inona ny anaran'izany hoe azafady? Fandriky. Ianao miantoka olona dia ny akamona sy ny fahalaina, mitondra fampotehana. Andriamanitra tsy miaraka amin'ny olona kamo zany. Averiko, Andriamanitra tsy miaraka amin'ny olona kamo zany. Ny olona mavitrika. Za zao lazaiko aminao, niala tany an-trano amin'ny enina maraina. Za efa amin'ny alina, efa mivavaka amin'ny roa, efa mivavaka. Tonga ny amin'ny 5 miverina matory kely. Amin'ny enina amin'ny 5 sasany efa midosy, miainga amin'ny enina mandeha moto, ny toriteny eto. Vita ny toriteny manao Deliverance. Lasa sady atondro ndray lasa sady manomana no mivavaka aty amin'ny efitra aty ambadika aty.
tonga ny amin'ny 12 mitoriteny vita toriteny ray amin'ny 12 zay amin'ny ray sasany manao deliverance tsisy fotoana ipetrapetrahany zany aza zatra mitaraindava rera-davy io fa bakio vatanao fa atanjaka ianao manomboka androany ataovy aleloia mafy meny tompo hery ianao tsy misy an'izany hoe fa io a le finiavana inona hoe azafady ianao mihitsy nandray ny safidy okamo fa rehefa vonona ianao Andriamanitra miaraka amin'ny olona vonona Andriamanitra mitany olona vonona saningeny no anenjehana pasteur sasany ana za mako anisan'ny pasteur be mpanenjika mihitsy ary mba fantatrao ny olona manenjika tsy ny olona mpanompo sampy fotsiny tsy nijentilisa olona tsy mivavaka fotsiny fa be da be pasteur manenjika ary nitenen'ireny pasteur sasany ireny lazainy fa mangala trondry mangala trondry ondry inona ny nangalary koa jere voatrano raha misy ondry eo na ray asa ondry anankiray no men'ny olona na tamin'ny lahatra teo vao vonoko maly ataovy aleloia tamin'ny alina ny vao maninana ondry nefa lazain'ny olona maninona hoe azafady ondry niza ondry inona vao ny oloko mangala trondro izy tsy haiko hoe ondry inona ondry taiza say ianao efa nahita amin'ny pasteur Hery Tiana.30 Andron'Ny nitondra minibus tetsy amin'ny varavary ny fiangonana anina tetsy dia vao nirava le olona tao anatin'ny fiangonana tonga dia mitsy dolo aigana misy an'izany ve mitsy dolo angalariny nareo faingana lazain'ny olona mangala trondry tsisy an'izany teneny onelanao tsisy an'izany fa ny zava-misy dia zao amin'ny ataondro George alava arina manao lasesta dia makainy dia mihinana glasy zay manao deliverance dia mitoriteny dia manafaka ny olona mampianatra itaovy aleloia zay tsisy fotoana anaovana lasesta zany inona ny lasesta taona eo zay miasa ny romanal zay tsy kamokamo zany zay tsisy fotoana anaovana lasesta zany tsisy fotoana atoriana toandro ataovy aleloia azafady ry pasteur namako azafady mijery Facebook aleloia raha teo lasa lavitra esory ny akamona sy ny fahalainana ho tahiny tompo ianao mitsangantsika teo mpitsanganana